Fa manara-maso akaiky ny raharaha fidiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana indrindra ny momba ny zony fiarovana ny filohan'io lavitry ny mpisolovava androany dia nano hevitra tamin'ny mpanao gazety mahakasika ity raharaha ity ny filohan'io lavitry ny mpisolovava eto Madagasikara Maître Hubert Raharson. Mbola manjavozavo ny raharaha momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny fijerin'ny filohan'io lavitry ny mpisolovava Raharson Hubert. Tsy mazava hoe izy raha misy mifanenjehana ara-pitsarana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana na tena fepetra raisy ny fitondrana mahefa ny fitazonana azy any Tsiranana. Ny lavitry ny mpisolovava izay nilaza fa sarotiny amin'ny fanajana ny zon'ny fiarovana. Isika rehetra dia miara mahafantatra mbola manjavozavo aloha ilay resaka ny mpiaro dia nilaza fa hoe efa misy ny poursuite pénale zany atao ny olona arovan'izy ireo zany ny eo anivon'ny tompon'andraiky mpanjakana ireo dia milaza fa tsy mbola misy poursuite pénale mahakasika samy rahantsika mahafantatra zany zavatra zany zay zany zavatra misy dia tiana eo lazaina zany dia hoe ho anay zany atao amin'ny lavitra mbola tsy ampy ny singa ahafahanay milaza hoe misy na misy tsy fanajana ny zony fiarovana na tsy misy. Ny antony dia azavainay anareo tsotra fotsiny ny zony fiarovana zany dia zoan'ny olona rehetra araka lazain'ny lalàna zany ny arovana raha toa ka misy fanenjehana anazy. Zany hoe raha misy fanenjehana anazy zany dia mipetraka eto daholo ny lalàna ahafahany miaro ny tenany ary ny avocat amin'izay fotoana izay zany no manatanteraka ny apahany amin'ilay fiarovana io. Izany zany raha ohatra ka misy tokoa ny hoe poursuite pénale dia efa lazain'ny code de procédure pénale daholo zany reny le fomba fidiran'ny avocat fanehoany an'le fiarovana ataony zany. Noho izany zany hatreto mbola tsy mazava aminay mazava le zany hoe move efa misy famotorana natao an'ilay olona izay niresahana teo. Raha misy zay zavatra zay ka ohatra zany ka nosakanana le avocat tsy nafaka nanatrika an'ilay famotorana nataon'ny client anazy dia amin'izay fizay zay tena vohitsakitsaka ilay zony fiarovana. Fa raha tsy izay zany miendrika misy mbola tsy nisy famotorana tafiditra anatin'ny code de procédure pénale zany voalaza amin'ny fanenjehana erokaray dia mety mbola ho sarotra mety ho sarotrarotra ihany ny tonga dia teny hoe izao na zao fa mila fanadiadiana zany izy io. Nampatsahivy Maître Hubert fa anisan'ny zon'ny olona rovana ny fanatream-pisolovava ny famotorana ny olona vo hensika ara-pitsarana. Hatreto dia tsy mazava hoe misy fanenjehana azy na misy famotorana atao amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. No amafisin'ny Maître Hubert Raharson fa tsy ampy ny lalàna misy raha toa ka fepetra ara-panjakana amin'ny fitazomana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny mesure administrative mantsy dia mbola tsy voafaritra mazava amin'ny lalàna mihitsy hoe inona le fomba fanehoanan'ilay zony fiarovana zay ary zay dia manao anareo ohatra zao manao antso zany amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny zany hoe angambany mila jerena zany zay zavatra zay hoe raha zavatra ohatran'izay ahoana ny fanehoana azy. Ny azo lazaina aminareo fotsiny aloha raha hoe décision administrative zany dia azo entina edivana zany eo amin'ny chambre administrative zany. Zay zavatra koa zany mila avana mazava amin'ny olona fa raha ohatra izy misy poursuite pénale dia misy efa voalaza hoe eto ny avocat afaka miditra, eto ny avocat afaka miditra, eto ny avocat afaka miditra. Raha ohatra izy ka mesure administrative raha ny fijerinay anazy dia tsy mbola hoe ho ampiarina angamba tsy dia tena voalaza mazava ny hoe tokony ampiarana an'ireo zany aloha raha ny toetoetra ny lalàna androany zany. Noho ny raharaha mbola manjavozavo dia nanoratra amin'ny ministera ny fitsarana ny lavitry ny mpisolovava. Anisan'ny nangatan'izy ireo ny hanomezana ny andindininy momba ny raharaha Marc Ravalomanana. Fanazavana izay ahafahana mahafantatra hoy ny filohan'ny lavitry ny mpisolovava na nisy ny fanitsahana ny zony fiarovana na tsy. Eo ampiandrasana amin'ny valiteny avy amin'ny ministeran'ny lavitry ny mpisolovava amin'izao fotoana izao.